Soca-Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makaneka fitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI, université privée, habilitée par l'État. Manolotra anao ny VAOVAO. Tsimbazaza, mbola maizina ny hoavin'ny isan-tamanokana Antananarivo ankehitriny. Na izany aza, rehefa mahita marimaritra iraisana ny député TIM sy ny fitondram-panjakana hampandaniana izany. Andrasana ny toerny raharaha iny Tsimbazaza hatramin'ny alarobia ho avy izao, izay tokony hampandaniana izany. Raharaha Andramena, mangataka ny anafoanany tsy maty manota ny filohan'ny antoko mainty Sara Georges androany. Ilaozan'ny Afrika isika raha ny fampiarana ny lalàna amin'ireo olona mpanao afery akaiky ny filoham-pirenena iray. Tsy misy mangirana hatreto ny mahakasika an'ireo mpanao afery Andramena eto Madagasikara. Tompo-trano mihono ny vahoaka malagasy. Ny tompo mbola mitaza-potsiny. Tsy fantatra mazava ny lalam-bola na ahafana ny vidin'ny fiarahamonina vaovao ny Air Madagasikara. Mandeha ny tombatombana maro, volan'ny Andramena ve? Vola amin'ny mpandraraha manoana arabola, ny filoham-pirenena tamin'ny fifidianana farany ve? Sa volan-dravaly manana marika no nividianany ATR ho an'ny Airmad. Fialan'ny ministra efatra sy ny italiany kabinetra ny fiadinan'ny Repoblika ary tsy fikitianany mahiray tsy mivaky any Antananarivo, hitarika ny vahoaka anao diabe ampilaminany ialera marisonina. Any France, ny antoko akavanana no mitarika mandritra ny fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana ny anivon'ny département Omaly, ahitana ny UDI sy ny UMP ary ny divers droite. Nanamafy kosa Nicolas Sarkozy nandritra ny kabariny fa tsisy ny fiara-miasa eo amin'ny UMP sy ny Front National ny andindininy avy hatrany. Raha tsy voatandrina tsara ny rano manomboka any am-patsakana ka hatrao atokantrano dia mety ho feno loto sy otrikaretina isan-karazany. Teraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio. Ampangotrao na mampiasa sur'eau na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano. À l'occasion de la fête pascale, des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay. Joyeuse Pâques avec Baolay. Baolay, toujours meilleur. Vous avez votre DTS, vous êtes salarié ayant plus de 2 ans d'expérience. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose le diplôme de licence professionnelle en formation continue. Spécialité, communication, journalisme et médias, marketing international, communication, informatique, multimédia et communication. Durée, 10 mois, cours spécial samedi. Rentrée, avril 2015. Inscription ouverte au GSI Antananarivo. Téléphone 034 60 543 90. Soca-Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soca-Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca-Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous.
pour ma nouvelle maison. Ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmet, Anoussa. Ny azo ny vanikolaka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Raha tsy voatandrina tsara ny rano manomboka any am-patsakana ka hatrao atokantrano dia mety ho feno loto sy otrikaretina isan-karazany. Teraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio. Ampangotrao na mampiasa sur'eau na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano. Fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV miarahaba tomboky lahy sy tomboky vavy. Manasanao anaraka izany fampalalam-baovao izany hatramin'ny farany. Miarahaba manokana ihany koa ny manaraka ny fahitalavitra amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA. Isan'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity fantsiana tokana no entin'ireo solombavambahoaka ny mpiasan'ny komina, ireo lehibe ny fokontany, hodiny ny voamera, ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana mikasika ilay volavolan-dalàna momba ny sata manokana n'Antananarivo. Isan'ireo fandiniana manokana mikasika nisany boriboritany, toy ihany koa ny fomba fividianana na ny fanerena ireo lefitry ny ben'ny tanàna amin'ireo boriboritany enina. Ny ao nandinika ireo tokony ahitsy tamin'ny tolo-kevitry ny governemanta, ireo solombavambahoaka 12 avy eto Antananarivo renivohitra androany niaraka tamin'ireo solotena ny mpiasan'ny komina sy ireo solotena ny lehibe ny fokontany fanadina iarahantsika amin'ny zora kotindrina. Iova ny akapiasan'ireo andininy raiky amin'ny dimapolo amin'ny lalàna 003-2015 amin'ny lalàna ao amin'ny volavolan-dalàna natolotry ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana mikasika ny sata manokana Antananarivo. Tsy nanaiky hatramin'ny farany ireo solombavambahoaka mikasika ny fomba isarasarana n'Antananarivo. Mbola misasaka sasana ny lalàna anaovanay amendement zany amin'izao fotoana zao fa dia hoe amendement anankiray lalàna projet de loi anankiray amendé. Projet de loi amendé iray no iarahan'ny Antananarivo rehetra ho entina eo amin'ny travaux de commission dia izay indray no entina eo anatrehan'ny séance plénière zany. Fa tsy hoe hitondra hafa ny entité politique hafa dia hitondra hafa fa anankiray no mivoaka ao anatin'ny zavatra ataonao mivoatsika amin'ny teny. Isan'ireo andininy izay novain'ireo solombavambahoaka sy ireo solotena ny mpiasan'ny komina ny andininy fahaefatra mikasika ny isan'ireo boriboritany ato amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Tamin'ilay volavolan-dalàna natolotry ny ministera, ny fialan-kevitry ny ministra miankina amin'ny tolo-kevitry ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no mamaritra ny lisitry ny boriboritany sy ny faritra izy ireo. Taorian'ny fampiresahana teo amin'ireo solombavambahoaka sy ny mpiasan'ny komina nefa notazonina hoenina ihany ny isan'ireo boriboritany mitovy amin'ny anaran'ny distrika ihany, ary tsy azo hovaina ny faritra izy ireo
raha tsy ekeny ny filan-kevitra munisipaly. Dia niavaka mihitsiny ilay artikla fahenina zany izay milaza fa ny maire irery no manendry ny délégué au maire izay iara-iasa aminy. Dia ohatr'izany ihany koa ilay anarana hoe adjoint délégué au maire dia lasa délégué au maire zany no anina. Fanitsina iray ihany araka izany no entiny eo anatrehan'ny vaomera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ho diniana aram-pitso. Tsy ny komisiona ihany no mitondra ny fanitsiana araka izany. Azo atao tsara ny miantso ireo olona voakasika mivantana amin'ny fanitsiana, saingy misy fetrany ihany izany raha ny nambara ny filohan'ny vaomeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Ny fomba fiasa mety mahazatra ny olona dia izao. Fomba fiasa miasa ilay komision dia mitondra mandamana. Fa amin'ny zavatra sarotra ohatran'ny tony dia azo atao ny mihaino ny olona rehetra, izay no mahasonga vaovao. Ankehitriny satria zavatra somary sarotra ty resaka Antananarivo ity dia raisin'ny komision andraikitra ny mihaino ny mouvance, ny mihaino ny mapary, ny mihaino ny mpiasan'ny commune, mihaino ny mpiasan'ny fokotany mba ahitana ny lalana tokony izorana zany. Andrasana araka izany ny toyin'ity volavolan-dalàna mikasika ny sata manokana Antananarivo ity. Rampitso no andalo eo anolohan'ny vaomiera sy ny solotenan'ny ministeran'ny atitany ho dinihina izany. Amin'ny alarobia kosa no andaniana azy. Etsy andanin'izay, mandeha ihany koa ny resaka fa atao indray ny ampandaniana ity lalàna ity, rehefa izao niverina fa nefa ny tetsy Tsimbazaza izao. Kady afetsefetsena politika manomana ny fiverenany eo amin'ny fitondrana moramora imarika ravalimanana hitantaratra izany amin'ny fomba fiteny sy ny hetsika politika rehetra ataonyity filoha teo aloha ity. Mipetraka ny fanontaniana noho izany ateza avy ny fiarahana TIM sy ny HVM fanadihadiana. Sady voalohany no farany raha tsy misy ny fiovana no nidina ny ravalimanana marika teto amin'ny magro be horirika najanona ny magro saingy raha ilaina dia azo tohizana izany hoy marika ravalimanana. Manomboka izao dia lao hijanona amin'izay aloha eto fa ampy izay entony izay raha vao mihatra izay enoy tsara aho mahatonga enoy tsara maninona no miteny amin'izany hatramin'izao tsika dia mbola tsy mahazo foana izay fanampiana tokony ilaina amin'izay nanty firenentsika ity zay. Ary raha nisy ny disadisa teo aloha teo adino ihany zany lasa momba ny lasa fa manomboka izao manomboka no avy zay. Tsy maimaim-poana nefa izany fa misy tambany rehefa zohina ny fihetsika ity filoha teo aloha ity. Tsy hipetrapetraka izy ireo fa handrombaka fahefana iara-iasa amin'ny fitondram-panjakana aloha ankehitriny. Raha tsy tonga any amin'ny magro tsy voajango ro hitanao zany fetsifetsy ihany. Ezakilan'izay manomboka mamerina ireo fomba fiteny hatramin'izay ity filoha teo aloha ity. Marina raha tsy marovera koa azo atao tsara manao ny 1 lasa 2 rehefa marina ny ianao. Loharanom-baovao akaiky ny fitondrana rajonary mampianana iray kosa androany no nahafantaranay fa misy ifandraisany amin'ny hoavy politika n'ity filoha teo aloha ity no nahatonga ny fanapahan-kevitra iny. Takalon'izao fanajanonana ny hetsika ny amin'ny magro izao ny fandraisana ravalimanana ho mpanolontsainy ny filoham-pirenena. Raha ity loharanom-baovao ity ihany tafiditra ao anatin'ny fifanarahana ihany koa ny mikasika ny fifidianana kominaly ho avy. Mbola hita taratra ao anatin'ny kabary nataony ny fiverenana eo amin'ny tontolon'ny politika. Fotoana tsy ho ela fotoana tia eto fa tsy ho ela fotoana dia iona indray isika fa izay ihany aloha zany fa dia samy ten'Andriamanitra fa. Etsy andanin'izay raha ny loharanom-baovao hatrany mikasika ny fividianana olon-dravalimanana no atolotra eto Antananarivo saingy atolotra amin'ny anarany antoko ny filoham-pirenena ankehitriny. Nandeha ihany koa ny resaka fa nahazo toromarika andany ny volavolan-dalàna mikasika ny sata manokana Antananarivo ireo solombavambahoaka TIM mba ahafahana miroso amin'izay fividianana izay. Tsy mbola nahazoana valiteny kosa nefa izy ireo mikasika izay. Raha ny loharanom-baovaonay hatrany mety hahemotra ihany koa ny fividianana kominaly noho izay anton'izay. Mipetraka ny fanontaniana izay ve izany ilay fifanarahana teo amin'ny filoham-pirenena ankehitriny rajonary mampianina sy ny filoha teo aloha ity tao anatin'ny fiampihavana-pirenena tarihan'ny FFKM. Ahemotra amin'ny 17 aprily ka hatramin'ny 2 ny volana May 2024 ny fanohizana ny fampihavana-pirenena izay tarihan'ny FFKM. Ny antso nataon'ny fihaonam-be ny evêka katolika eto Madagasikara fa anatin'ny amehana loatra no hanaovana izany ny fisian'ny vona voajanahary tany amin'ny faritra isan-karazany ary indrindra ny tsy fampiny enti-manana ny tanterahana izany. Eo ihany koa ny fijery politika tsy mitovy izay ambaran'ny FFKM fa nampiala andaharana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina.
mbola hotohizana ihany koa ny fakakevitra isamparatra raha nambara ny FFKM androany. Tsy mazava kosa ny valitenin'izy ireo raha nanontaniana mikasika ny famatsim-bola nentina nanatanterahana izao fampihavana am-pirenena izao. Fanampanazavana. Mbola tsy fantatra aloha hoe ohatrinona le budget. Efa saika fantatra ihany le izy fa nolay fiemorany dia voatery mizatra miova zany amin'le izy ary zay tsy lazana azy aloha. Avezany vola hoentina anaovana ny budget io satria ny budget nge vita ny soratana dia vita. Fa aveza le vola ho ampiasaina le hoenti-manana rehetra ao zany. Ny hoenti-manana rehetra ao voalohany aloha avy amin'ny mpandray anjara. Zany hoe mpandray anjara rehetra zany tahaka izay natao tamin'ny taona 2012 teny amin'ny Société vato dia mba mandray izay anjara tandrifiny eo. Idina andalambe ny vahoaka izay tarihany CST teo aloha alaramarsan ny sabotsy avy izao. Ny fialan'ny minisym-panjakana miisa 4 sy ny taliany kabinetra ny fiadidina ny repoblika iray ary ny fanajanonana ny lalàna momba ny sata manokana n'Antananarivo renivohitra no takian'izy ireo amin'izany ny maraina teo. Nanatitra ny taratasy fangatahana sy fampandrenesana ny hetsika atao teny anivon'ny prefektura ny polisy sy ny kominy ity CST teo aloha ity. Fanadihadiana. Iainga eo Vasakosy manapaka nanalakely ary mifarana eo amin'ny Sena Anosy. Io ny lalana ale anaovana ny diabe. Kasay ny CST teo aloha ity sy ny mpanaradia azy atao. Ny sabotsy ho avy izao araka ny taratasy fangatahana fahazondalana napetraka tandroany. Ny komina tompona andraikitra voalohany amin'ny tanàna Antananarivo no manome alalana na tsia ny fidinana Andalambe. Antony ao anatin'ny tanàna no anatanterahana izany. Isy ny lalana tapaka vokatr'izay. Tsy maintsy arindra ihany koa ny famoivoizana sy ny tsena amin'ny faritra lalovana. Isy roana ny fitohanan'ny fiara sy ny fanararaotana. Tsy maintsy mandalo préfet de police ihany koa io fahazondalana omeny komina io. Ijerena ny lafin'ny filaminam-bahoaka sy ny fandriampahalemana araka ny ordonnance 6004 sy ny 60082. Dimy andro aorian'ny nandraisan'ny préfet de police ny taratasy fahazondalana vao fantatra na afaka atao ny midina Andalambe na tsia. Ka raha tonga aty aminay na lala amin'ny komina ilay fangatahana dia anjaran'ny prefecture indray no mamory ny mpiambana anatin'ny UMC izay hitambaran'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana mandinika ny fanatanterahana zavatra rehetra ohatra ka misy ny fandriampahalemana sy ny filaminam-boaka voakotohitohina ka ao anatin'izay fivorian'ny OMC zay zany no anapahana ny hoe mendalana zareo tsy mendalana satria manahirana moa izy satria fandriampahalemana zany raha ohatra ka misy lafin'ny politika dia tsy maintsy jerevana ambony ambany le zahara fitapahana fa tsy ny aim-bahoaka no voakotohina anatin'ny zavatra zay. Antony roa lehibe ny voalaza fa hanaovana izao fidinana Andalambe izao. Voalohany no tazonina hatrany ny fialan'ireo minisym-panjakana miisa 4 sy ny taleny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika. Faharoa ny fanajanona ny lalàna momba ny sata manokana Antananarivo renivohitra. Hetsika fanairana izao atao izao ary aseho amin'ny mpitondra fanjakana fa mijaly ny vahoaka. Manao antsoavy ny mpitondra ihany koa izy ireo handray fanapahan-kevitra matotra mba tsy hisiany fipoahana ara-tsosialy. Eo amin'ny tontolon'ny toe-karena namoaka 4 tapitrisa dolara ny banky iraisam-pirenena atokana ho an'ny fanisany ireo tahirana andramena eto Madagasikara. Ny raharaha andramena sy ny fanafoanana ny fanondranana izany antsokosoko izay tsy ahitana mangirana hatramin'izao manoloan'izany. Mangataka ny anafoanana ny tsy maty manotany antoko maitso araka ny fanazavan'ny foloany Sara Roger androany. Mbola ambakan'ny Afrika koa sy Madagasikara raha ny fahaleovantena ny fitsarana amin'ny fanaovana ny fanadadiana mahakasika ireny zanak'olona ambony voatontonona ireny. Erahantsika amin'ny Olive Antriniala. Tranga tsy vaovao aty Afrika, olona akaiky na zanaka manam-pahefana, minisitra, filoham-pirenena, mpitsara ambony, voatontonona amin'ny resaka fanodikodinam-bola, fanangonan-karena tsy voamarina ary fanaparam-pahefana. Ohatra vitsivitsy, Senegal vaovao androany, vao eloko ny fitsarana igadra enina taona an-tranomaizina, sazy miatra, sy andoha 19 tapitrisa dolary Karim Wade, zanaky ny filoham-pirenena Senegalais teo aloha, noho ny fanangonan-karena tsy voamarina na enrichissement illicite. Voapanga ho nangalatra 770 tapitrisa euro tamin'ny firenena Senegalais ity zanaky Abdoulaye Wade ity. Congo, miakatra fitsarana ideny Christelle Sassou Nguesso noho ny resaka kolikoly fikambanana tsy miankina no mitory azy, antony fitoriana fakana vola manokana ho an'ny orinasa antsolika ny fampiasana ny anarandrainy, ento manindry ny orinasa samihafa ka hananany kaonty ahitana vola amina tapitrisa euro maromaro. Guinée Équatoriale, niakatra fitsarana ihany koa ny talata farany teo ny zanaky ny filoham-pirenena ny Guinée Équatoriale noho ny famitsim-bola, misy fandraisany amin'ny fanangonan-karena tsy voamarina ihany koa izany.
Ho an'i Madagasikara kosa na dia efa nisy hatramin'izay aza ny anarany zanaka filoham-pirenena na olona ambony voatontonona, tsy mbola nisy teto na dia iray aza niakatra fitsarana, saika samy nanana ny lazany avokoa ny zanaky ny olona ambony voafidy teto. Tamin'ny andron'ny Repoblika faharoa, ny Repoblika fahatelo ary ireo mpitondra amin'izao Repoblika fahaefatra izao. Tatoato anaran'ny zanaka lehibe ny androm-panjakana no voatontonona noho ny Rara Bois de Rose. Tsy misy filazana ofisialy hatreto fa diso ny resaka mandeha tseroa izay nabaribarin'ireo gazety mpiseho isan'andro, andro vitsivitsy izay. Tsy milobava ny fitsarana, tsy milobava Ambotsorohitra, tsy misy miteny ny manam-pahefana sy ny mpanao politika samihafa. Etsy ankilan'izay ihany koa, efa tsy fantatra mazava izay tena marina momba ireo Bois de Rose. 2 volana sisa dia ho feno ny iray taona nananganana ilay komity iraisan'ny ministera miasa ho an'ity raharaha ity. Ny fananganana ilay tribonaly manokana hoenty mitsara ireo voapanga, tsy fantatra ihany hoe roviana no atao. Torak'izany ihany koa ny resaka fiara-miasa ara-pitsarana amin'ny firenen-kafa. Mandeha foana ny coopération judiciaire, izany hoe ny texte moa zany zao ny lalàna no avoazinay eo mpanaovana azy zao dia miezaka manao fifandraisana amin'ny firenena hafa, ohatrany hoe Chine zao dia efa nanantona antsika hoe hanao an'ilay coopération bilatérale momba an'izay. Ireo rehetra ireo ireharehan'ny fanjakana ankehitriny saingy mijanona ho resaka ambony latabatra hatreto tsy ahitam-bokany. Ho an'ny ankamaroan'ireo andramena tratra dia any amin'ny firenen-kafa avokoa ary tsy mbola misy ny re fa nahiditra ponja nanaova ny fanjakana fanambarana am-pahibe maso. Isan'ireo irika ataon'ny fanjakana fialana ankehitriny ny hoe tsy misy ny vola anamerenana ireo andramena ireo eto Madagasikara raha nambara ny filohan'ny antoko mainty Sara Georgie androany, tsy tokony hisy ny olana raha tena manana finiavana politika ny fitondrana araka ny fanazavany. Zay ny teny foana hoe ataovy tsara ny enquête ary ny investigation sy ny fanadihadiana zany fitao hatramin'ny farany dia ajanony le hoe tsy maty manota. Asio amin'izay ny hoe tena tratra marina. Le fanao taloha ihany nanao task force dia mbola iny ihany dia aveo nefa ihany tsisy ninina mivaly. Tsika nefa ny mamoaka fampanantenana be hoe 0 coupe, 0 Bois de Rose mivoaka zany ny fahazahoana an'izany dia ohatrany hoe mampiomehy ihany ka ny zavatra tokony tenena zany tokony arahana laminasa. Momba ireo Rara Bois de Rose mianga samihafa, miverimberina ny nivon'ny fiarahamonina ankehitriny ny hoe be loatra ny fampanantenana pôkaty sy ny kobakambava ny fanjakana manodidina ity raharaha ity. Zary lasa tsy anjery ny mpanara-baovao ny valim-panontaniana avy amin'ny Bianco sy ny fanjakana hoe mbola ao anatin'ny fanadihadiana ka tsy afaka manome fanazavana efa ho iray taona mahery izao. Mbola eo amin'izay tontolo ny toe-karen'izay hatrany ny safidy ny sokazy ny vahoaka ho tompony mangatakatany ny fitondram-panjakana. Misy tery ankehitriny hoe vola viazana no nahazoana ny fiaramanidina ATR. Ny fantatra dia hoe mpandraharaha no nanampy tamin'ny fividianana azy. Nampametram-panontaniana ity zava-misy ity fiaramanidina ampiasain'ny kompania mpitaterana Air Madagascar hanana ny fanjakana petrabola be indrindra izany hoe ampiasaina volam-bahoaka saingy tsy ampahafantarina ny marina momba ny vola ampiasaina. Omaly tsy misy mety milaza ny niavian'ny vola nividianana ilay ATR 62600 ireo tompona ndraiky mpanjakana fanadihadiana rahantsika amin'ny Lili Rabiata. Mpandraharaha mpanao asan'ny tsitrapo ve sa mpandraharaha mpanefoefo mpanao Bois de Rose sa mpandraharaha namatsy ny filoham-pirenena tamin'ny fampelezan-kevitra ka lasa namanakaiky sa mpandraharaha mpanao politika matanjaka izay mikendry ny verina amin'ny fitondrana ny aoriana. Ny fantatra dia ny hoe mpandraharaha amin'ny banky no nanampy tamin'ny nividianana ny ATR ampiasain'ny Air Madagascar. Mifanohitra amin'ireo rehetra ireo, volan'ny Air Madagascar mitentina 970 tapitrisa dolara manokana hoy ny ministry ny fitanterana. Tsy vola mpanjakana kosa hoy ny filoham-pirenena. Tsy nisy vola nivoaka avy tao amin'ny trésor mpanjakana tompoko lasy tompoko vavy nahazahoana ny fiaramanidina io manamafy ny tenin'ny président ny filoham-pirenena mihitsy ny tenany ao amin'ny ministère du transport fa tsisy vola miala mihitsy ny fanjakana. Tsy nentina nazavany mikasika izany kosa ny tale généralin'ny Air Madagascar na ny teti-bola na ny fifanarahana nahazoana azy tsy nisy nivoaka. Angambany tsy dia zava-dehibe loatra aloha hoe vidina aeroplanina fa hoe tonga ilay aeroplanina natao ny ezaka rehetra na atao anatiny na miaraka amin'ireo mpimbinantoka rehetrarehetra zany nahazoana an'ilay aeroplanina. Efa misy plan fanaovana an'izay mandeha eny-andalana araka ny fotoana zany fa dia io aloha zany nivokatra efa azontsika io dia ampiasaintsika io zany. Inona no afenina amin'ny fividianana ity fiaramanidina ity? Lasa raharahan'ny tokantrano ve ny raharahan'ny Air Madagascar sa lasa raharahan'ny mpiakamakama? Inona loatra ny tsy ilazana ny antsipirina izany? Inona mitakalo ny andrasan'ny mpandraharaha voalaza fa nanampin'ny Air Madagascar io?
raha tsy hivina sidina amin'ny zotra ety amin'ny ranomasimbe indianina sy sidina nasionaly no tontosain'ity fiaramanidina vaovao ity izay mahazaka mpandeha hatramin'ny 470. Vaovao mahakasika ny serasera kosa indray lafiratsiny internet mihena ny fotoana ifampiresahan'ny ray aman-dreny sy ny zaranga farina loatra amin'ny teknolojia io ny tanora ankehitriny. Ankilan'izay tsy fantatra mazava na virus na piratage no mianjady amin'ireo mpampiasa ny tambazotra sosialy Facebook. Nitaraina izy ireo ny amin'ny sary mamofady mihelitsinay ka nahatonga fahafambaranga sy fahasorenana ho an'ny hafa. Misy ny lalàna mifeny fampiasana internet eto Madagasikara saingy tsy mbola miatra araka ny tokony ho izy izany fanadihadiana. Rahantsika amin'ny Oliva Antriniala. Tato anatin'ny 3 volana farany mitaraina ny mpampiasa ny tambazotra sosialy Facebook. Mametra-panontaniana izy ireo, misy piraty mampiasa venikôty sa misy virus miparitaka. Tsy fantapototra izay niavian'ireo sary mamofady miparitaka ao anatin'ny fotoana fohy. Fanindrina bokotra iray, izany hoe iray segondra monja, maharaha izany avokoa ny namana ao amin'ny Facebook rehetra. Misy tanjona manokana ny tadiavin'izy ireo ahafahany manao an'iny zany satria raha ohatra ka misy sary mamofady anankiray miseho amin'ny ataontsika eo amin'ny muran'ny olona anankiray ka rehefa miklique an'iny le olona dia tafiditra ihany koa zany afaka misava ny profilany ihany koa zany reo le olona le manana an'le mauvaise intention reo. Tsy voara-maso intsony ny fikirakirany tanora sy ny ankizy aterineto ankehitriny raha nambaran'ireo ray aman-dreny. Ankoatr'ireo zava-dratsy raketiny aterineto, mampitaraina azy ireo ihany koa ny fotoana lan'ny ankizy amin'io teknolojia io any an-tokantrano. Misy any alova zany hoe fohy e. Le fotoana zany lasa ohatra ny hoe varim-bariana amin'iny foana izy zany dia lasa indraindray taraikiraiky ny zavatra ataony. Misy zavatra avoakany rareo nefa tsy tokony jeren'ny ankizy dia raha ohatra le ordinateurnao tsisy le anina parental le fermen'ny parent zany le izy hoe code parental zany ka raha vao tsy azo jereny raha tsisy an'iny dia tonga dia jery daholo ny ankizy dia avy eo mandeha any amin'ny tsihy zany. Tsy misy ny antontanisa mazava mamaritra ny tsandraeo ny aran'ny loza vokatry ny aterineto. Voarakitra ao anatin'ny code pénal nefa fa misy ny sazy ampiarina n'izay manao eloka be vava amin'ny aterineto. Izany izy amin'y diffamation publique dia efa voalazany ao 2 millions d'ariary sy 10 millions d'ariary ao anatin'ny code pénal fa misy an'io zavatra io dia izy zavatra tsikaritra finaritra manoaka lalàna ny fanjakana fa ny fampiarana dia tsy misy. Dia amin'izay tsy fampiarana tsy misy izay ny antony mahatonga azy dia tsy mana fahavonona mihitsy ny fanjakana malagasy amin'izao fotoan'izao aloha hatramin'izay ka hatramin'izao tsy mana fahavonona hampiatra lalàna ary be dia be ireo olona tsy maty manota izay tafiditra ao anatin'io zavatra io. Arak'izany, afaka mitory ary azo ny mpitandro filaminana anaovana fanadihadiana ny olona iray niara-ny eloka be vava amin'ny aterineto ny taona 2014, fitoriana roa tao anatin'ireo anjato ny voarain'ny polisy-pirenena no mikasika ny olana mifandray amin'ny resaka aterineto ary samy famoahana sary mamofady no tena fototra izany. Miverina tsikelikely any an-tokantrano ny ireo trabona mipetraky ny andotam-penaka sy ny manodidina tsy afa-po amin'ny sakafo sy ny fanampiana azo ny ankamaroan'izy ireo antony hamonjeny ny ankohonany. Voatery hiverina ihany koa izy ireo no ny entana izay tsy misy miambiny fanadihadiana. Ety amin'ny abatoara nasiana ireo trabona indroa isan'andro ireo trabona ireo no misakafo koba ny maraina ary atoandro manodidina ny amin'ny 3 ora ny vary sy ny voamaina tsy manatsafidy amin'ireo fanampiana ray sy ny ireo ponina. Misy antony lo tompoko le hoe mandeha makany an-trabona ao konkoa le hoe toe-pahasalamana misy an'le ankizy kely ao le hoe fofon'olona sy ny karazany ato nefa ny misy an'le fofona rano efa mikohaka sy efa marary le ankizy dia vao mainka avy eo ampiana an'le fofon'olona ndraiky tompoko. Ankoatra ny sakafo tsy zarizary, olana goavana ny fiambenana ny entan'izy ireo sy ny fahasalamana indrindra ho an'ny zaza madinika. Ity renim-pianakaviana iray ity voateraka iray volana, tsy maintsy mitady hevitra ny heverenana ny an-tranony itsonjovana ny zanany. Voanemba dia pitipoa ino ny anaran'izy reto? Pitipoa kase dia tsaramaso. Tena zany tsy manam-bola dia izay eo no hohaniny. Araka ny voalazany ireo trabona sasany tsy saina laina sary, misy mahazo fandrahonana izy ireo rehefa mivoaka ity toerana ity. Nanao izay alana amin'io toerana io ireto trabona ahafahan'izy ireo manohy ny asa fitadiavany. Ireo olona rava-trano no tena mbola mijanona eny amin'ny natokana ho an'ny trabona sisa. Ao ihany koa moa zany le
le olona rava trano tety aminay nisy besaka maromaro ihany teo amin'ny 20 mahery teo ny trano rava tety aminay tety dia reny olo reny zany mbola eny daholo zao amin'izao. Mijanona ho any Traboina ao amin'ny toerana natokana ho azy ireo ihany ny fanampiana. Hatreto anefa tsy mbola ritra tsara ny rano amin'ireo faritra tena betsaka Traboina ary mbola ahina hitombo izany hatramin'ny fahavitany ny vanim-potoana ny fahavaratra. Azo atao indray ny mikarakara teleton ho an'ny Traboina ankehitriny hanao ny azy ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny sabotsy izao. Tranga izay mampatsiahy ny sakana nahazo ny aliansa Tantoliara farany teo ary nampiverina ny resaka fisehosehoana politika amin'ny fifamonjena ireo mpiarabel'ny fanadihadiana. Ikarakara teleton ny komina Antananarivo renivohitra ny asabotsy 27 marsa izao ho fanampiana ireo Traboina eto an-drenivohitra eny amin'ny tsena Nanosy no anatanterahana izany mandritra ny tontolo andro manasa ny vahoaka malagasy rehetra eto Antananarivo hitondra izay voatsirambiny tanany amin'ny fotoana io ny komina. Tafo ve, poiron ve, planche ve, zany rehetra zany dia endrika hita maso anankiray afaka anapitsika an'ireo avatsika Traboina ireo. Zany koa tsy manakana ny fititsim-bahetra izay tian'ny olona sasany atao satria mety misy olona varany tia nomena na izay ny anarany na mangazo na tsy fantatra dia mandeha antsika amin'ny fandraisana ny fanampiana rehetra. Mampametra-panontaniana ity raharaha ity, tsy maintsy manana fahefana, mpitondra fanjakana sy mpitondra komina ve izany vao afaka mikarakara teleton. Raha tsy ahivina ireo vondrona politika ao anatin'ny aliansa, raha nikasany hanao teleton tany Toliara sy Mahajanga dia norarana tamin'ny ora farany fa hoe any amin'ny BNGRC ny fanaterana fanampiana. Izaho anefa antsoina hanao teleton indray ny mponina Antananarivo. Rehefa inona izany no azo atao dia rehefa inona no sakanana. Voasakatsakana ny hery hafa eto amin'ny firenena rehefa hitondra fanampiana mivatana eo amin'ny samy malagasy. Ny tsikaritra dia rehefa misy na ahitana sarin'ny fanjakana izany dia afaka manao teleton ho hitan'ny mponina fa mitsinjo ny sahirana. Fa rehefa hery politika hafa dia atao tsinotsinona. Ny BNGRC anefa hatreto tsy mamoaka mazava hoe nakaiza marina ny fanampiana naterin'ny vondrona na fikambanana iray. Tsy misy ny tatitra mangarahara momba ny hafaran'ireo fanampiana voarain'ny BNGRC hatreto. Mazava ihany fa ahomby kokoa ny teleton tahaka ity ataon'ny komina ity, izay izarain'ny komina amin'ny Traboina mivantana avy eo saingy rehefa ny olona ivelan'ny fitondrana no mikarakara dia voasakana. 3 volana taoriana namonoana ilay teratany frantsay 12 taona tany Morondava tratra ireo navanana ny loza olona 10 no voarory tamin'izany isan'izany ny zanak'ilay vadiny. Tamin'ny fomba fianakaviana no namonoana izy ireo ilay teratany frantsay ny 14 desambra 2024 nokendana tamin'ny tady ary nodorana ny fatiny ka nariana ny anaty tratatra ny laveniny vola 9 hetsy ariary sy finday miampy tele iray no karaman'ireo mpamony fanadihadiana. Ny fafitony volana martsa 2024 tonga teto Madagasikara ny avan'ilay vazaha frantsay sy ny anabaviny izay izatra ny resaka tamin'ny antso Tarby sy ireo tambazotra mpifandraisana hafa toy ny Skype sy ny Facebook. Nandengan'ny vadiny anefa izy ireo ary navezivezy ny manerana ny nosy. 10 andro taty aoriana rehefa tsy nahita ny avany intsony ireo teratany frantsay miisa 4 dia nanatitra fitarainana teny anivon'ny Zandary. Ny andro ny 17 ny volana martsa iny ihany natomboka ny fikarohana. Taorian'ny fanadihadiana natao no nahafantarana ny zava-nitranga rehetra. Olona 10 araka izany no voasambotra izay natolotra ny fampanoavana androany. Raha iverenana ny zava-nitranga, ny volana Jolay 13 no nifankahalala tamin'ny alalan'ny tambazotra Facebook ilay teratany frantsay iray sy vehivavy malagasy efa nisarabady mananjanaka 3. Natao ny volana May ny mariazin'izy ireo. 9 volana taty aoriana no vonoin'ilay vadiny ilay teratany frantsay. Vola mitetina 9 hetsy ariary ny ampy telefônina sy télé écran plat no nanakaramana ireo mpamono. Raha ny fanazavana azo nomena fanafody fampatoriana avy eo no nikoendaina ary nokapaina tamin'ny marteau teo amin'ny firifan'ilay teratany frantsay. Avy eo nidorana ny faty ka nipiasa ny iray niaraka tamin'ny zanany lahy no nandoro azy. Kitay sy pneu niaraka tamin'ny lasantsy no nandorana azy. Ny 14 ny volana desambra tokony ho tamin'ny 7:00. Olona hafa kosa ny nanariny lavenina tany anaty tatatra ny maray ny 15 desambra 2024 teny Morondava, komina Ambohibao Antehiroka no nitrangany ity volon'olona ity.
Azo atretina ny fanondrana ny Madagasikara rano any ivelany raha ny fanazavan'ny ministra ny rano androany itetika sity izay efa ny taona 2024 no saika hanomboana saingy tsy vita no ny antony tsy fantatra. Maro amin'ireo rano eto amintsika no very fotsiny any an-dranomasina ka mety ho vahaolana ara-ekonomika ny manondrana izany raha ny fanazavana hatrany. Androany raha tsy haivana no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny rano ka tetsy amin'ny hôtel Ibis no nanamarian'ny ministera izany fanampanazavana. Misy tokotrany ny rano izay tokony ahondrana araky ny resahana zany fa nefa moa mbola mila fandalinana be izany ary mila fanentanana ihany koa amin'ny vahoaka satria tsy maintsy jerena ihany koa ny amin'ny lafiny ekonomika sy ny lafiny sosial araky ny nazavaina tamintsika rehetrarehetra teo fa misy tokoa ny rano rehefa tsy ampiasaina dia very any anaty ranomasina fotsiny ka maninona tokoa moa raha ohatra ka ho jerena ny momba an'izay. Efa bolana tsy nandray ny karaman'ireo mpiasan'ny komina Ivato Firaisina ka nanatateraka fitokonana androany mandinina ny 20 hatramin'ny 50,100 ny karaman'izy ireo ihany no raisin'ireo mpiasa hatramin'ny volana novambra lasa teo volana vitsivitsy zao. Lasa isan-kerinandro ny fanomezana karama hatramin'ny 5,000 ariary sy 4 alina ariary omena ireo mpiasan'ny komina tsy nandray izany intsony anefa izy ireo nanomboka androany fanampanazavana. Fitakena zao satria ny antony noana zay tsy mbola nisy mpiasa mandritra ny efa-bolana tsy mandray karama zany ka mipetraka fotsiny amin'izao fa mbola azo lazaina olon-kendry ny mpiasan'ny komina amin'izao fotoana zao. Matoa izao zay vao mitaky mandritra ny agnatin'ny efa-bolana zany olon-kendry ka sarotra aminay ny atao hoe adalana hoe olona mietraketraka fotsiny amin'izao na hoe manao tsinitsinina ny mpitondra fa ny mpitondra mihitsy ny manao tsinitsinina satria traboina raha vao vetivety kely ny traboina efa voavony sady aveko ny olona miasa tokony andray karama nefa tsy alohan'ny karama jusque zao mba izao aiza ny fipetrahana misy an'izany zay mampiana-jaza zay magnofa trano zay olona mihinan-kanina aiza ny ahitany hanina hohanina nefa zay olona miasa isan'andro. Mampametram-panontaniana momba ny fahamarina toerana ny fitsinjaram-pahefana sy ny zava-misy marina amin'ny fanampiana ireo komina ataon'ny fanjakana ankehitriny ity vaovao teny Ivato ity raha antsika akaiky ny fivoaran'izay. Mikasika kosa ireo vaovao avy any ivelany any Frantsa ny antoka-kavanana no mitarika nandritra ny fihodina voalohany tamin'ny fifidianana eo anivon'ny departemanta Omaly ahitana ny UDI sy ny UMP ary ny divers droite namafy kosa i Nicolas Sarkozy nandritra ny kabariny fa tsy hisy ny fiara-miasa eo amin'ny UMP sy ny Front National fanadadiana irahantsika amin'ny Front 24. Ny farana tokony ho tamin'ny 9 ora alina tany an-toerana ny fifidianana teo anivon'ny departemanta tany amin'ireo faritra tany Frantsa Omaly nilaza avy hatrany ny ministry ny aty tany Omaly Fanazy Vato 20 ny avy amin'ny parti droite 9 ho an'ny parti gauche ary 4 avy amin'ny Front National 4 ny fampizarany vondrona sisa ambiny. Vokatra azo avy amin'ireo departemanta frantsay 4 amin'ireo 7 amin'ity fihodinana voalohany ity. Ny alliance eo amin'ny UMP sy ny UDI ny divers droite no mitarika hatreto amin'ity fihodinana voalohany ity izay manana salanisa 1,7 ho an'ny antoko sosialista sy ireo miaradia aminy manana tady 5,7 fa raha ny Front National izay ahitana salanisa 1,5 taorian'ny voan'ny vokatra naneho ny heviny avy hatrany ny filoha Nicolas Sarkozy fa miandany amin'ny atoko akavan'ny mpifidy ary miantso indray hiatrika ny fihodinana faharoa ny 20 martsa izao izy no tsy mpia-manokana fa tsy hisy ny fiaraha-miasa amin'ny antoko Front National. Ankilany nandritry ny kabarin'ny Prime Ministre Manuel Valls no nanambarany fa tsy ny antoko akavanana ny vondrona politika ny forona voalohany teo aza ny tanjany tato anatin'ny fifidianana fihodinana voalohany ity. Nilaza ihany koa Marine Le Pen avy amin'ny Front National fa ny alahady izao no iandrasana ny fanehoan-kevitra farany avy amin'ireo olom-pirenena manantena fanovana. Raha ny tany fandraisana anjaran'ny mpifidy nahatratra 5,7 izany raha toka 20,100 izany rehefa miatrika ny fifidianana filoham-pirenena. 2,3 tapitrisa mahery no nandrasana nanany safidy ny Omaly, Paris, Lyon, Guyane ary Martinique no tsy nandray anjara tamin'ity fifidianana departemanta ity.
Indro kosa ro fitina aminao ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mbola maizina no avy ny sata manokana Antananarivo ankehitriny. Na izany aza rehefa nahita marimaritra iraisina ny député Tim sy ny fitondram-panjakana ampandaniana izany andrasana ny toy ny raray ny Tsimbazaza hatramin'ny alarobia izao. Tsy fantatra mazava ny lalam-bola ny vidianana ny fiaramanidina vaovao ny Air Madagascar mandeha ny tomatomana maro volan'ny Bois de Rose ve vola avy amin'ny mpandrara vahiny ve sa volan'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana no nividianana ny ATR ho an'ny Airmad ary farany kosa ilaozan'ny Afrika isika raha ny fampiarana ny lalàna amin'ireo mpanao afera akaiky ny filoham-pirenena tsy misy mangirana hatreto ny mahakasika ireo mpanao Bois de Rose eto Madagasikara. Dia ireo sary mampiavaka ny mandraka kosa no entintsika manakatona n'izao fampahalalam-baovao izao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho amin'ny raha ampitso indray veloma tompoko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Nanulcha Nanteo, ni VAOVAO.